faly miarabana ny atokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara zay ny zana-bolana avy hatrany misy anireto rahona hitantsika ato avaratra atsinana ny anosy izay atosika ny varatraza ihany koa mamonjy ny motsiraka avaratra atsinana sy ny atanin'ny faritra analandroko sofia iny ka mitondra ny arotsakorana betsaka hatramin'ity an'ity mety mbola hitantaratra hatrany aloha zay hatramin'ny roandro hoavy ny alakamisy dia ny varatraza antony no mandrafiny toetiny antsika amin'ny ankapobeny ny maripana ihany koa dia saika nahitana vidina aloha ny maripana saika manerana ny anosy atao anatin'izay 3 andro hoavy izay toy izao ny toetrandrontsika aloha ny rapiso vao maraina dia metisy aloha ny azavona ny ilany andefa ny faritra matsiatra ambony iorombe sy ny atanin'ny faritra menabe ary ny faritra atsimo andrefana misy hatrany ny orana malefaka ny amin'ny faritra isava analandroko sy ny faritra atsinanana mandrahona meteranefika kosa ho anilany atsinanany faritry sofia ny atanin'ny faritra analandroko atsinanana ny any alaotamangoro ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny dia maina tanteraka ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra analandroko mety hitanan'izay ihany koa ny motsiraky ny faritra sofia fa ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia eo amin'ny 10 degré eo aloha ny ambany indrindra hitantsika ty amin'ny voatany zay any amin'ny fativatina hatrany ary manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 kosa ny ambony indrindra ho an'ny voatany hatrany ny motsiraka dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andefana kosa 17 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana ary mety hatratratra any amin'ny 19 degré celsius moa ny any maivatanana zany ho an'ny andro ny alakamisy mbola misy hatrany aloha ny raona amin'ny motsiraka atsinana madagasikara manontolo iny izay mety arahina orana malefaka miatoaty indraindray indrindrindra moa zany ny motsiraka mandrahona kosa ny andro any ilany atsinana ny avoatany amin'ny maraina be na any amin'ny takarivo fa ny atoandro dia ambalika ihany ny masoandro ny any andrefana kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay midina hatrany amin'ny 9 degré hatrany aloha ny avoatany ny ambany indrindra ary tsy dia mihetsika firy kosa ny ambony indrindra saika manerana nosy zany satria dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 any avoatany ary 20 ka hatramin'ny 19 ny tapany atsimo atsinanana ary mahatratra 17 kosa ny any savany any andefana moa zany misy vidinana kely ihany koa zay ho an'ny faritry menabe iny mety mahatratra 19 degré celsius ny ambiny kosa tsy dia miova loatra ny maripana ny toetrandrontsika ho an'ny zoma kosa indray mbola mitoetratrany ny orana malefaka mandalo any amin'ny faritry analanjorofo sy ny distrikany antala ny ambiny kosa dia anjakany masoandro amin'ny ankapobeny ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay mety milatsaka 20 ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry vakinankaratra ny ambiny kosa tsy dia miova firy ary ny ilany atsinanany madagasikara dia saika mbola eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny any andefana manodidina ny 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny motsiraka mbola mijanona ho 19 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra hitantsika any maivatanana any amaranantsika azy ary ny tany falitoandrivotra misy teto Antananarivo tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ambany amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay eto Antananarivo vita manodidina ny tetany amesavokoa ny rehefa voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy nojerena dia vinavinaina antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay ny meteo antsika tamin'ny tian'ity rapiso ray fotoana manaraka teny moa.